Aleloia, midirany Jehova ry fanahyiko, hideran'i Jehova aho raha mbola miaina koa. Eny, ankalazan'Andriamanitra aho raha mbola velona koa. Andriamanitra rainay io, miantso anao eto amin'ity toerana ity zahay raha natanteraka izao fanompo-pivavahana izao, maniry indrindra ny fanatrehanao. Meteza fanahy masonao, amonto anay tsirairay avy, mba azahoanay mandray ny afatra izay ampimenao anay amin'ity anio ity. Deraina anie ny anaranao, memboninaitra anie ianao Jehova. Amen. Mbola fifaliana ho anay avy eny Anosy Be indray ny manolotra ny fiarabana ho antsika izay manaraka izao fotoana izao. Manonona ny fiadanan'i Jesosy Kristy Tompo ho antsika tsirairay avy ary faniriana dia mba ho sabata fifaliana ho antsika sy hitondra fitahiana ho antsika ny ity sabata ity. Amen. Manasa antsika ampitiavana mba hanokatra ny tenin'Andriamanitra ka amaky izay hita ao amin'ny boky ny Efesianina toko 4 ny 2:2. Rehefa nahita isika dia andeha ho vakiana
amin'ny anaran'i Jesosy ny teny. Ary mba ho tafianareo ny toetra vaovao, mbola asaiko ihany isika ka amadika ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny filazantsarany Jaona. Filazantsarany Jaona, ka ny Jaona 5:5 no vakitsika. Toy izao ny vaky ny teny: raha nahita azy mandry Jesosy, ka nahalala fa efa toy izany ela izy, dia hoy izy taminy: teo sitrana va ianao? Ho tahina ny teny, asoa antsika rehetra. Amen. Andeha hiara anetsikira hivavaka isika. Ry Andriamanitra ray masina tsara indrindra zay any an-danitro, ianao lay ray mpamorona sy mpahary anay, ary nanome zao sabata izao hiankohofana sy hiderana ny anaranao. Ray malalo, misaotra ny amin'ny fitahiana lehibe zay narotsakao any zanakao rehetra. Tsy miafina aminao ny fiainanay Tompo, izany no hitalaonay ny famelan-keloka feno avy aminao, ary irinay indrindra ny fanahinao masina ny ho aminay isan'andro, amboatra ny mombanay rehetra. Am'izao ora masina izao dia mitalao aminao zay mba anatsika amin'ny fahafenona, ny vavaka zay asandratra aminao, ary iainy ny etaeta rehetra. Maro ireo namanay izay manana olana am'izao fotoana izao. Tompo malalo, raha sitrakao re, de mba hidiranao an-tsehatra ka mba Andriamanitra ny vahaolana rehetra ianao. Irinay lalina ihany koa satria fotoana izay mahamaro be ny aretina izao. Miangavy izahay Jesosy, ny tanana izay nanasitrana tamin'ny fotoana rehetra hikasika ny marary rehetra ihany koa, ka mba ho sitrana ny zanakao rehetra. Entina mba afaka eo anatrehanao Tompo, ny tokatrano tsirairay avy, mba hamangy ny tokatrano anehanao, ka mba ho ivo, ho papahery, mpanohana ny tokatranonao. Mivavaka izay ho an'ity firenena ity. Tsy miafina aminao ny tsy ny firenena izay malagasy misy anay ihany, fa ny firenena maneran-tany, ao anatiny tsy fandriampahalemana, ao anatiny olana maro. Ray malalo, manana vahaolana feno am'izany ianao, hitalaonay aminao Tompo. Entinay eo am-pelantananao zany antom-bavaka rehetra izany. Am'ty maraina ity de manana hafatra manokana ho am'izany avy aminao. Irinay Tompo, mba hampahery ny vahoakanao rehetra izany. De manan-tena sy mino izahay fa ny tanam-pahasoavanao de ho aminay mandrakariva. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatanay vavaka.
Tonga eo amin'ny fotoam-pivavahana fanatitra sy ny ampahafolony isika. Teo amin'ny fitantanany Adama ny fananana natolotr'Andriamanitra azy dia iray ihany no fipetra-takiana aminy, dia tsy hinanana ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy. Eo amin'ny fitantanan'ny olombelona ny fananany kosa dia nisy fepetra roa izay napetrak'Andriamanitra sy notakiana tamin'izy ireo, dia ny famerenana ny ampahafolony sy ny fanatitra ary ny fanamasinana ny sabata. Izao no voasoratra ao amin'ny Levitikosy 7:20-7. Ary ny ampahafolony vokatra rehetra amin'ny tany, na avy amin'ny tanimbary, na avy amin'ny sa, dia any Jehova, masina ho an'i Jehova izany. Araka izany, ny ampahafolony no tokony ho avahana mialoha alohan'ny ampiasana ny fananana avy amin'ny zavatra hafa. Andriamanitra no tokony hitana ny lalana voalohany eo amin'ny zavatra rehetra, koa alohan'ny anaovantsika ny fandaniana na amin'inona na amin'inona, dia tokony avahana izay nilazan'Andriamanitra fa azy ary masina ho azy izany. Miantra amin'ny fanomezana sitrapo ihany koa ilay fitsipika manao hoe Andriamanitra nomena ny lalana voalohany indrindra. Arak'izay ary, rehefa voavaka ao ny ampahafolony, dia atokany koa ny fanatitra arakaraka ny nanambinan'Andriamanitra anao. Dia araka ny torolanana azo ny tenin'Andriamanitra dia hoe hoeto any amin'ny trano fireketany ireny ho asikanina ho azy. Ary rehefa izany dia ho tanterahan'Andriamanitra aminao ny teny fikasany, ka voany ny varavaran'ny lanitra ampidirany fitahiana mananambo ampy ho anao. Ho tanterahan'Andriamanitra aminao anie izany teny fikasana izany. Mivavaka isika. Andriamanitra ao misaotra anao izahay noho ny fanambinana sy ny fitahiana izay nomenao sy narotsaka ao taminay tsirairay avy. Ankehitriny dia amerina izany ampahafolony masina ho anao izany izahay. Ary manaraka izany dia atolotrainao koa ny fanatitra izay fitahiana nomenao anay tsirairay avy. Ingane izany mba ahavita be eo amin'ny asanao. Tononona sy angatahana noho ny anaran'i Jesosy mivavaka. Amen.
tonga eo amin'ny fotoana maminareo indray tsika izao rakizy a. Ny lohatenin'ny tantarantsika androany dia hoe ilay kitapo vaovao. Ilay kitapo vaovao. Rakizy io, efa nisy fotoana ve nahazahoanareo zavatra vaovao? Faly be isika rehefa mahazo zavatra vaovao e? Iray andro dia nisy ankizy vavikely antsoina hoe Mamy no anarany. Rehefa mifoha maraina rakizy Mamy dia faly be ery satria hiatrika tao am-pianarana vaovao indray. Rehefa nivoaka ny efitrano ny Mamy dia nahita zavatra teo ambony latabatra, nahita kitapo vaovao teo ambony latabatra izy. Tsara tarehy be ilay kitapo dia hozy dada tamin'ny Mamy, Mamy, ho anao io kitapo vaovao io. Raha ianareo no teo amin'ny toeran'ny Mamy dia nanao ahoana ny fihetseham-ponareo? Faly be Mamy rakizy, nataony teo an-tsonony ilay kitapo dia sady nitsambikimbikina izy niteny hoe kitapo vaovao, kitapo vaovao. Dia hoy neny tamin'ny Mamy rakizy, Mamy tsy ny kitapo ihany no mila vaovao Mijery aneny rakizy Mamy sady lasa saina nanontany hoe fa inona akory neny no mila vaovao? Dia hozy neny hoe ny fontsika. Ny ampitso dia nanomana ny kitapon'ny Mamy rakizy i Neny sy Mamy. Napetrany tao ny boky, ny kahie, ny pensily hazo ary ny gote amin'ny Mamy tsy adino Vita ary Neny hozy Mamy. Feno ny kitapoko andeha amin'izay dia hozy Neny, oka aloha ry Mamy sady ny tsiky Neny. Mbola misy zavatra tsy hitan'ny maso tokony hapetraka ao. Gaga Mamy, fa inona indray raha ny tiany Neny ho tenenina? Dia hozy Neny, izao zanako apetraka ao ny fitiavana. Rehefa misy namana tsy tsara fanahy aminao any am-pianarana dia tadio ny fitiavana. Apetraka ao ny faharetana. Rehefa sarotra ny lesona any am-pianarana, apetraka ao ny fankatoavana. Rehefa miteny dada sy neny na ny mpampianatra, apetraka ao ny fahamarinana. Rehefa diso ianao ary ny tena zava-dehibe dia apetraka ao ny vavaka. Isan'andro mila miresaka amin'Andriamanitra. Iza amin'ireo rakizy nefa ataonareo isan'andro? Na andeha teny ny andro. Indraindray Mamy faly, indraindray kosa izy malahelo. Fa rehefa tezitra izy dia tsaroany ny fitiavana. Rehefa sasatra izy dia tsaroany ny faharetana. Ary rehefa diso izy dia tsaroany ny fahamarinana. Tsy adino ihany koa ny mivavaka isan'andro miresaka amin'Andriamanitra. Lasa zaza tsara fanahy sy maty ho tia rakizy Mamy. Tonga ny farany tao am-pianarana, ilay kitapo vaovao nomeny dada sy neny efa somary totatota fa ny fon'ny Mamy kosa lasa tsara tarehy. Dia hozy Mamy hoe azoko izao ny tiany Neny hatongavana. Tsy ny kitapo vaovao no tena zava-dehibe fa ny fo vaovao omen'Andriamanitra. Ajanontsika eo ny tantara rakizy fa izao, inona no tianareo apetraka ao anatin'ny kitaponareo manomboka androany? Isika no misafidy izay zavatra apetratsika ao, fa Andriamanitra kosa dia hanome antsika fo vaovao. Andeha ange hozy herentsika ny voalaza ao amin'ny Efesianina 4:1-20 tapany voalohany amin'ny anaran'i Jesosy mba ho tafianareo ny toetra vaovao. Rakizy io, Andriamanitra dia manasa antsika hitafy toetra vaovao toy ny fitiavana, faharetana, fahalemem-panahy sy ireo maro hafa koa. Inona ary ny toetra taloha tianareo esorina ary inona ny toetra vaovao tianareo tafiana manomboka androany? Andeha isika hivavaka. Ka izao ao anatin'ny vavaka ataoko dia samy hivavaka mangintsika tsirairay avy hilaza amin'i Jesosy ireo toetra taloha tsy tiantsika ho tafiana intsony sy ireo toetra vaovao izay ho tiantsika ho tafiana manomboka androany. Andeha hiaraka hivavaka isika. Ry Jesosy zokinay io, misaotra ny amin'ny fitiavanao sy ny famindraponao. Misaotra ny amin'ny lesona sarobidy izay nomenao anay indray tamin'ity anio ity. Mifona aminao izahay raha nanana toetra tsy mendrika anao tamin'ny lasa. Fa manomboka androany dia maniry izay ankizy kely tsirairay avy ny hanana toetra vaovao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Niteni na
Ry havana malala, fifaliana indray no azahoana miaona amintsika amin'ny alalan'izao fampitana mivantana ny hafatra izay zaraina amintsika amin'ity androany ity. Fifaliana manokana araka izany ny miarahaba atsika rehetra mpanaraka izao fandaharana fanompoam-pivavahana izao. Amin'ity androany ity dia te hisarika ny saintsika sy ny fijerintsika ny amin'ny toe-javatra izay lazain'ny soratra masina araka ny fanambarana ao amin'ny Jaona 5 Jaona 5 ary ao amin'ny 9. Izao no fanambarana araka ny vakiteny fototra izay nohenointsika teo. Ary raha nahita azy nandro Jesosy ka nahalala fa efa toy izany ela izy, dia hoy izy taminy, teo sitrana va ianao. Rehefa malala eto amin'ity planeta tany misy atsika ity, dia misy teny azo anambarana azy raha mijery ny toe-javatra maneran-tany isika, na ny tsy firindrana misy intsony eto amin'ity planeta tany misy atsika ity. Ny teny tokana azo ilazana azy dia hoe marary. Marary ny planeta misy atsika. Manoloana an'ireo olana aretina na olana eo amin'ny fiarahamonina ara, dia hita mihitsy fa marary ny planeta misy atsika. Amin'izany toe-javatra izany dia toa mivantana amintsika mihitsy ny fitenenan'ny Jesosy eto amin'ity fanambarana ato amin'ny Jaona ity, manao hoe teo sitrana va ianao. Rehefa mamaky ny Jaona 5 isika dia misy toe-javatra mahafinaritra ary mamelona fanantenana izay asehon'ny fanambarana. Vao mamaky tsika manomboka eo amin'ny 1. Rehefa afaka izany dia nisy andro firavoravon'ny jiosy ary Jesosy niakatra tany Jerosalema. Ary nisy farihy any Jerosalema eo akaikin'ny vavahadin'ondry izay atao amin'ny teny Hebreo hoe Betesda, misy fialofana 5. Tao ny nandriany mararomaro, ny jamba, ny mandringa, ny maty ila. Eo zany tsika dia efa mahita fa eo amin'ilay farihy atao hoe Betesda dia misy karazan'olona manana olana manokana ary olana goavana, satria jamba izy ireo, ny mandringa, maty ila, ny karazany maro tsy mbola voatanisa dia hita teo amin'ity farihy Betesda ity. Zany hoe olona marary, olona teo sitrana, olona manana olana, zany no hita ambara eto. Ary miavaka ny fanambarana ny amin'ity lehilahy anankiray. Nisy lehilahy anankiray eo amin'ny 5 izay efa narary 80 taona. 80 taona. Narary ity lehilahy ity. Ary raha nahita azy nandro Jesosy ka nahalala fa efa toy izany ela izy, dia hoy izy taminy, teo sitrana va ianao. Manoloana ny toe-javatra rehetra izay iaina ny taranak'olombelona eto amin'ity planeta tany ity, rehefa malala, ny teny amiko sy aminao Jesosy, teo sitrana va ianao. Betesda teo no niaonan'i Jesosy tamin'ity marary ary nahitan'ity marary ity an'i Jesosy ihany koa. Ny teny hoe Betesda raha fakana tsotra dia avy amin'ny teny
Hebreo sy arameanina mitambatra teny hoe bet amin'ny teny hebreo zay midika hoe trano, ary ny hesda zay teny arameanina. Ka ny betesda zany dia toy ny hoe beta trano grâce zany hoe fahasoavana. Raha dika tsotra zany dia ny hoe tranony fahasoavana. Ry hava-malala, tranom-pahasoavana, tranony fahasoavana. Ny tenin'ny soratra masina dia manambara mazava fa ny fahasoavan'Andriamanitra no mbola mahatoy izao atsika, ka mbola ananantsika fotoana azo araraotina hiavanana aminy, hiavanana aminy, hiavanana amin'Andriamanitra. Fa inona moa no fototry zao olana eto amin'ity planeta tany ity zao? Inona no fototry zao toe-javatra tsy mirindra eto amin'ity planeta tany ity? Inona no olana, fototry ny olana zay mianjady amin'ny taranak'olombelona mandrakakehitriny? De mazava ny toe-javatra rehetra fa ny fanambaran'ny mpaminany Jeremia dia hoe ny elokareo no efitra mampisaraka anareo amin'ny Andriamanitra reo ka dia tsy miaino izy. Ny fahotantsika zany raha vao niditra ny fahotana, raha mamaky ny boky voalohany ao amin'ny baiboly itsika ny amin'ny Genesis, dia mazava ny teny fa ny fahotana no fototry ny olana nampikorotana ny toe-javatra ny rindra teto amin'ity planeta tany ity. Satria izao voary izao raha vao nivoaka teo am-pelatanan'Andriamanitra dia nambara fa tsara indrindra izany, tsara indrindra izany. Kanefa rehefa niditra izay fahotana izay fototry ny olana ho toy ny vovo-pasika kely anankiray, kanefa dia nanimba zavatra. Ohatran'ny vovo-pasika miditra ao amin'ny masinina anankiray ka mampidiltroka ny fandehan'ny masinina, mampiova ny firindrana misy eo amin'ny fiodinan'ny milina. Dia tahaka izany ny toe-javatra eto amin'ity planeta tany ity rehefa niditra ny fahotana. Kanefa Betesda, tranony fahasoavana. Fa ny fahasoavan'Andriamanitra no mbola mahatoy izao atsika, ka izany fahasoavana izany dia tokony ho araraotina, azahoantsika manana fotoana ho araraotina hihavanana amin'Andriamanitra mba hahatonga ny firindrana hiavana amin'Andriamanitra indray. Ny hesda ihany koa dia midika hoe miséricorde na hoe famindram-po, maison de la miséricorde, tranony famindram-po. Ry hava-malala, ny famindram-pon'i Jehova ny mbola tsy nahafaty ritra atsika. Ny famindram-pon'i Jehova no tsy nahalany ritra atsika, satria tiany ho tonga amin'ny fibebahana marina isika. Ry hava-malala, tian'Andriamanitra ho tonga eo amin'izay fibebahana marina izay zasy ianao. Betesda, tranony famindram-po. Ny hesda ihany koa dia azo adika hoe de la compassion, na hoe fangorahana. Tranony fangorahana, maison de la compassion, tranony fangorahana. Ry hava-malala, raha ity planeta tany ity sy ny fahavoazana nahazo ny planeta misy atsika dia mazava loatra fa mahazo atsika olombelona, dia nangoraka atsika Andriamanitra ka tonga namonjy atsika. Tonga namonjy atsika izy. Nelany ny seza fiandrianany tany an-danitra, dia nidina izy ho tonga olombelona. Zava-doza mantsy, zava-doza loatra no atrehantsika sy miandry atsika raha tsy nisy izay dingana nataon'Andriamanitra izay ho amin'ny famonjena. Ka nahatonga ilay zanak'Andriamanitra, tonga olombelona, Andriamanitra tonga olombelona, nateraky ny vehivavy, ary
ny afara teo amin'ny hazo fijaliana nombona. Fangorahana ny olombelona izany satria tsy misy azo tsika atao manoloana ny fahavoazana izay nahazo ny planeta tany. Tsy misy azo tsika atao manoloana ny fahavoazana izay mahazo ny olombelona. Dia noho ny famondrapon'Andriamanitra, noho ny fangorahana, dia tonga Andriamanitra satria tia tsika loatra izy. Isika ilay olombelona sanganasana dia nanao ny dingan'Andriamanitra ho amin'ny famonjena antsika. Zao no fanambarana ao amin'ny Apokalipsy toko 12. Apokalipsy toko 12 ka ny andininy 12 dia manana izao fanambarana izao ny apôstôly John. Ny tapany faharoa amin'izany andininy 12 izany dia izao no fanambarana. Loza ho an'ny tany sy ny ranomasina, fanidina ho aminareo ny devoly sady manana fahatezerana lehibe. Loza ho an'ny tany sy ny ranomasina. Dika izany fa tataovan-doza ny ho avintsika raha diso fanaovana safidy isika olombelona. Ry havana, satria raha diso fanaovana safidy isika, miandry atsika ny loza, satria ilay devoly fahavalo dia miandry izay ho arapany fotsiny. Miandry izay ho arapany ilay fahavalo lehibe dia ny devoly izany. Iza moa no ho arapany? Miandry asy ho anao ho arapany ilay devoly. Tataovan-doza, loza ho an'ny tany sy ny ranomasina. Manoloana an'izany toe-javatra izany, mo tsy ho sitrana va isika? Ary izay ny fanambaran'i Jesosy araka ny voalaza eo amin'ny Jaona toko 5:9. Te ho sitrana va ianao? Miankina amin'ny safidy ataontsika izany rehefa malala. Ny mpaminany Ezekela dia milaza ao amin'ny Ezekela toko 7:30 ary ny andininy 1:20, fa tsy sitraky Jehova ny hahafaty ny ratsy fanahy, zany hoe ny olombelona izay nanota, ny olombelona mpanota, dia tsy sitraky Jehova ny hahafaty azy ireny amin'ny fahotana. Fa ny aninona? Ny hahatonga azy hiova amin'ny lalany ka ho tonga eo amin'ny fibebahana marina. Matio toko 7. Rehefa mamaky ny bokin'ny Matio sika, ao amin'ny Matio toko 7 ao amin'ny andininy 1:20 dia misy tantara anankiray. Tantaran'ilay vehivavy. Matio toko 7 ka ny andininy 1:20 dia milaza toe-javatra tahaka izao izy. Ary Jesosy niodina ka nahita azy, dia nanao hoe, matoky, ry zanako vavy, ny finoanao no efa nahasitrana anao. Dia sitrana ilay vehivavy tamin'izany ora izany. Fa inona moa ny toe-javatra nitranga? Andeha ange hovakitsika eo amin'ny andininy 19. Raha mbola nilaza izany tamin'izy indro tonga ny mpanapaka anankiray dia niankohoka teo anatrehany, ka nanao hoe, maty ankehitriny izao ny zanako vavy, fa andeha re, mametrany tananao aminy dia ho velona izy. Dia nitsangana nanaraka azy Jesosy mba amin'ny mpianany. Ary indro, manomboka eo amin'io andininy io zany ny fanondriana ilay toe-javatra izay nitranga manaraka eto. Ary indro nisy vehivavy anankiray izay efa narary 12 taona. Narary 12 taona. Inona ny aretina nahazo an'ity vehivavy ity nandritry ny 12 taona? Nitsidra, mandeha rà. Alay sary aneritreritra hoe 12 taona ity vehivavy ity mandeha rà foana. Olona efa eo ambavahoana ny fahafatesany izany. Nakeo ivony ka nanao nanendry ny somotra viavin-dambany. Fa hoy izy anakapo, na dia ny lambany ihany aza ny voatendriko dia ho sitrana aho. Nanao ny ezaka rehetra ity vehivavy ity mba hikasika na ny somotra akanjon'i Jesosy ihany aza
dia ho sitrana izy. Te ho sitrana izany vehivavy izany. Misy aretina mamely ity planeta tany misy atsika ity. Misy aretina mamely ny taranak'olombelona rehetra. Ka ny fanontaniana mipetraka amiko sy aminao dia ity: te ho sitrana va ianao? Ty vehivavy voalaza fa narary nandritra ny 12 taona ity dia naniry hikasika an' Jesosy. Velona tao amin'ny finoana fa nansomotra akanjony ihany aza no voakasiny dia ho sitrana izy. Fa ny fanontaniana mipetraka dia izao: dia ava-malala, efa mba maniry hikasika an' Jesosy ve ianao? Efa mba maniry ho kasiny ny fitiavan'Andriamanitra ve ianao? Fa izany no hitarika anao amin'ny safidy tsara ka hatonga ny fahasitranana eo aminao. Eo amin'ny 2:20, eo amin'ilay Matio 7 teo ihany, 2:20 dia izao no fanambarana: ary Jesosy niodina ka nahita azy dia nanao hoe, matoky, ry zanako vavy, ny finoanao no efa nahasitrana anao. Dia sitrana ilay vehivavy tamin'izay ora izay. Raha mahita isika mandray ny baibolitsika dia misy renvoi eo amin'ilay hoe nahasitrana. Dia manambara io teny io ery ambany ery hoe voavonjy, namonjy. Matoky, ry zanako vavy, ny finoanao no efa namonjy anao. Dia sitrana ilay vehivavy. Raha te ho afaka amin'ny aretina izay amelezana an'ity zao tontolo izao ity isika ry ava-malala, raha te hanana anjara amin'izany famonjena izany, dia tsy maintsy manao safidy. Dikan'izany dia izao: safidy ny havana amin'Andriamanitra. Ny apôstôly Paoly any amin'ny Korintana voalohany dia milaza manambara manao hoe: iraka solon'ny Kristy zahay, mangataka aminareo, mihavana amin'Andriamanitra ane ianareo. Rehefa malala amin'ity anio ity dia te hiantsoanao ihany koa miompim-peo amin'ny apôstôly Paoly manao hoe mihavana amin'Andriamanitra ane ianao. Satria izany no antoka iray hitondra fanasitranana ho aso anao ho an'ity planeta tany ity. Dia fanasitranana amin'ny alalan'i Jesosy. Ka raha mipetraka amin'ny fanontaniana, te ho sitrana va ianao? Dia mino aho ary manantena fa hamaly ianao, fa na dia ny mason'ny finoantsika ihany ary no hibanjina azy ao amin'ny efitra masina indrindra, dia hitondra fanasitranana ho antsika izany. Hitahy asa ianao ane Andriamanitra, hitondra fanasitranana atsika eo amin'ny fiainantsika ane izy, ka ho lehilahy sy vehivavy vita fihavanana amin'Andriamanitra isika, ho vonona hiandrandra ilay fanantenana lehibe mahafinaritra, dia ny fiavian'i Jesosy Kristy fanondroany eny amin'ny rao any lanitra handray ahy sy handray anao ho any amin'ilay fiainana tsy misy fahafatesana, tsy misy aretina, tsy misy ranomaso, tsy misy alahelo. Hitahy ianao anen'ny Tompo. Amen. Ry ava-malala, andeha hiaraka handray ny tsodrano izay ho tononona amin'ny anaran'i Jesosy itsika. Raisoarany tsodrano: Fandriamanitry ny fiadanana aneha masina anareo ka samy ho tanteraka. Aoka arovana avokoa ny fanahinareo mba ho tanteraka. Aoka arovana avokoa ny ainareo mba ho tanteraka. Eny, aoka arovana avokoa ny tenanareo mba ho tanteraka. Ka tsy anatsiny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy Tompontsika, fa izy ihany no ahefa izany, satria izy no efa ilay niantso anareo. Koa dia mandehana amin'ny fiadanana
mandehana mifalia amin'ny fiadanana. Amen.